أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الزكاة دي فنبونا أن الله جل وعلا أمني فمواهنا أمني إزاي إيو أمبلتانا أمني إيو كغازنا فنانا منوكنا إزاي نمين تنبو الله عز وجل إزاي إفا نافين فيتا منوكنا أركني للانا أري أمينا إيرو أولا منوكنا إزاي نفريتني عند المصنع القرآن الكريم. الزكاة دي أبوكا أفي أمني ألالني إيرو فناننا أنا كي إفت نيفولون دي نيفولامينا أركواني أفولا فوتش نفاغوا دي إيرو بيبي أفيومب نفاتيلو دي ni avukata avi antanbar ar ni afaifata dia iro entambart ran vulamena ar ko ni vula fuchi dia volon ni feta izay mametaka ni tsmenti angabwanga azaka avi amni izrua ni vulamena dia 85 gram miakat ar ni vula fuchi kusa 595 gram miakat raha manana yu 85 gram miakatra am volamena ni olana anankiray dia izy mamoaka isan-taona zaka amin'ny valeur ni 2,5%. tolako zany ihany koa amin'ny volafotsy ho an'izay manana volafotsy 595 gram dia izy mamoaka indray mandeha anatin'ny taona amin'izany valeur ny volafotsy izany 2,5%. Irono avoka avy amin'ny volamena ary koa ny volafotsy fa raha iro entambaratra kosa dia ny entambaratra izany hoe izay avadibadika ho vola amin'ireo karazana magasin dokany ary koa ireo vola miditra amin'ny alalan'ny trano izay aofa na isanandro na koa isam-bolana ary amin'ny ireo tomobile izay anaovana passage sy ny sisa amin'ireo karazana fidiram-bola ary fitadiavam-bola izy reny dia averina amin'ny volamena ary koa volafotsy izany hoe rehefa manana vola eo am-pelatanana ary entana amidy eo am-pelatanana ny olona anankiray mahatratra fetrany volafotsy 595 gram na koa ny volamena 85 gram amin'izany fotoana dia anisan'ny olona tsy maintsy magnaboaka azzaka ni olona mpitady vola iny izay avoaka ihany koa indray mandeha anatin'ny taona izany hoe rehefa tonga amin'io valeur na fetrany vola io ny eo am-pelatagnany tsiraikiraiky dia izy manao stop amin'ny andro anankiray ohatra amin'ny ity androany izy no manao stop dia amin'ny taona ho avy ndray no izy mijery ny eo am-pelatanana amin'ny ambin'ny vava eo izy mijery moa ve ny espèce sy ny entana mbola midy efa tonga any amin'ny valeur ny 595 gram amin'ny volafotsy dia magnaboaka zaka 2,5 amin'izany izy na ihany koa ny tonga amin'ny valeur ny volamena 85 gram dia magnaboaka azaka amin'izany izy ary ny fanaovana compte dia tsotra ny fananana rehetra ohatra efa nahatratra amin'ny 40 millions iny 40 millions iny ataonao divisé par 40 dia efa magnaboaka ny tokony aboakanao amin'ny zaka na ihany koa atao amin'ny kajy lavalava iny vola am-pelatananao 40 millions iny dia divisenao amin'ny 100% rehefa aveo ataonao fois 2,5% dia mbola magnaboaka azaka izay navoakany les divisions izay nataonao tamin'ny voalohany iny noho izany ireo entambaratra sy ny vola eo am-pelatanana averina amin'ny volafotsy na ihany koa ny volamena
fa telo amin'ny fanangana agnaboagna azaka dia ero biby fiompy, ary izany dia misy anankitelo. Ny rameva 10 miakatra no agnaboagna azaka, ny omby kosa dia 30 miakatra no agnaboagna azaka. Ho an'izay manana omby 30 dia izy magnaboaka tabia, izany hoe omby izay feno taona anankiray. Ary ho an'izay manana 70 kosa no magnaboaka mosenina, izany hoe omby feno taona anankiroa. Torak zany no anaovana ny konty manoloana ny omby. Fa ny ondry izay mifono benga ary koa ny ondrikondrika kosa dia 70 miakatra no agnaboagna azaka. Ho an'olona izay manana 70 miakatra amin'ny ondry ary koa ny bengy dia magnaboaka azaka anankiray, ary hatrany amin'ny 120, izany hoe rehefa feno 120 indray izy zay vao agnaboagna anankiroa. Izany mahakasika ero biby fiompy izay aboaka indray mandeha ihany koa anatin'ny taona. Raha ny vokatra avy an-tanimbary kosa dia isaka ny vokatra miakatra, jerevana tsao efa mahafeno ny fetra tokony agnaboagna azaka dia agnaboagna azaka, ary ny fetra dia 653 kilo. Ary ny anaovana ny konty dia tsotra. Raha ohatra angovinao no nahatonga ny vokatra tafavoaka dia magnaboaka azaka 5% amin'ny izany 653 kilo izay eo amin'ny 30 kilo mahery kely. Raha ohatra kosa tahaka ny kafe izay natsabo dia ny maleny avy an-danitra no nahatonga izany vokatra tafavoaka dia magnaboaka azaka amin'izany fotoana 10% izay eo amin'ny 60 kilo eo miakatra. Ary mazava loatra fa izany vokatra izany dia avoaka araka efa nambara teo, isaka ny vokatra miakatra. Ary ny vokatra an-tanimbary izay agnaboagna azaka dia ireo izay azo tehirizina amin'ny vary, amin'ny katsaka, ary amin'ny tsaramaso, ary amin'ny lavany, poivre, kafe, sy ny sisa amin'ireo izay azo tehirizina. Fa ny legume rehetrarehetra dia tsy agnaboagna azaka amin'ny tomaty, amin'ny tongolo, ary toraka zany amin'ireo fruit orange, fa ny sadaka no aboaka avy amin'ny izy ireny. Ry mpanompony Allah, anatin'ny volana Ramadhany anao mendrika loatra ny mba hiazakazanao amin'ny famoana amin'izay eo am-pelatanana, indrindra raha efa olo tokony agnaboaka azaka anao dia aboany zakanao mba adio ny fanagnanao, ary koa mba hitombosa ny fanagnanao, ary mba hidirana asavana amin'ny fanagnanao, ary koa ny fiaignananao, ary mba agnavotranao amin'ny andro farany, ary koa ametraka anao mba olo mendrika eo amin'ny fiaramonina, olo tsara fagnahy eo amin'ny mpiarabelona, ary ampidiriny Allah anao amin'ny paradisana azy. Ny fitazomana azaka dia fagnoroana ny fanagnana, fampidirana laginy, lapoasy amin'ny fananana, ary ihany koa mandoza ny fananana, lasa halan'olona ary koa ratsy toetra eo amin'ny fiaramonina satria makikitra matity tsy mba mizara ianao amin'ny izany fotoana, ary andoranao amin'ny andro farany izany fanagnana nakikizanao izany. Okany rehetra iezaka agnaboaka ihany koa amin'ny izay sadaka, amin'izay eo am-pelatanana mba ahazo ny hasoavana anatiny izao volana Ramadhany izao. Antsoy ireo mpampianatra mpanabe izay manam-pahalalana mahakasika any lalagnany Allah amin'ny izany zaka ry mpanambola, mba agnazava aminao bebe koa ary misy kokoa, ary mba agnazava aminao amin'ny détail rehetra. Ireo olona agnaboagna azaka dia misy valo araka ny Qur'ani al-Karim, araka ny teniny Allah: innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina 'alayha wal-mu'allafat qulubuhum wa fi ar-riqab wal-gharimina wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Al-fuqara ireo izay tsy manana ninina eo am-pelatanana, al-masakin ireo izay manana fa tsy ampy azy, sy ny sisa amin'ny ireo karazany olona izay agnaboagna azaka. Mety zarazaraigna, mety omena olona anankiray. Fantaro ny lalagnany Allah mba agnavotra anareo ry mpanompony Allah. Hadha wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك